Likoragna mikasika affaire manana ravaratra foana zany hitsanganako eto niantoy satria zegny io resaka affaire manana ravaratra io mo zany de tsy maintsy concerné ao anatiny foana zany apostôly Marc Tatandraza ary amizao fotoagna zao zany tegna samborigny agny mahajanga agny apostôly Marc Tatandraza mikasika an'ity resaka hoe alajaza avy any manana ravaratra ny tenako zay mitsangana eto mo zegny iarahantsika malala fa ko mahita zare amin'ny zao oronatsary mihetsika zao mety tsy vahiny aminare zaka eto ifo henare jiaby mananaraka fo olo avy mananara ke agnatiny zao resaka affaire zao zany le itsanganako eto tena hoe ty zany fanaporofona zany ty taratasy amiko eto ty fa tsy raha nangalarigny zay avy mananara hoe zaza avy mananara nangalarigny apostôly Marc Tatandraza tony taratasy natao tambody vanitaka taratasy nisony président Fokotany nindosiny tam commune ndesiny tam district na ala tsara reto mananara tao indrindra fa nare mpitondra fanjakana ao mananara varatra mikasika an'izao toedra raha misy zao kanefa zany ny mahagaga de mbola noraisina tanteraka zany zao zavatra zao hoe isamborina n'apostôly Marc Tatandraza hoe fangalarana zaza fanodikodonana zaza mitsangana heto zay avy mananara tsisy vertaolagna tsisy poaka maso mivolagna aminareo mikoragna amin'ny alalan'izao oronatsary zao zany manamarina matoane olo angalarigny zany de tsy tokony ho hita tsony fa matoa zany zay rehetrarehetra mifandimby teo hoe hitanare mitsangana eto dikan'izany tsy very zahay fa olo tena hoe hita mitsangana ary afaka miresaka fa ny tena mahagaga zany de ty zavatra ty mifankahalatsika ny apostôly Marc Tatandraza zany hoetitsika hanendrikendrehana izahay avy mananara varatra tsy azoko mihitsy zany problème tsika mpitondra fanjakana ny amin'ny tanànanay mananara varatra hoe hoetinareo zany zahay hiampanganareo ny apostôly Marc Tatandraza hoe zahay mananara ao no mitory ny apostôly Marc Tatandraza zahay tsy mitory ny apostôly Marc Tatandraza fa zavatra tena hita zany amizao fotoana zao nareo mpitondra fanjakana mankahany ny apostôly Marc Tatandraza tsy hitako nefa zany hoe ino ankahalanareo azy izy tsy manao politika izy tsy raha hoe nilatsaka candidat ho fidina takeo zay le mahagagana fa tena hitako zany hoe resaka fialonana satria tsy tianareo mihitsy zany hoe olo malaza eto amin'ny firenena halanareo ary zay mampahatra an'ity firenetsika ty tsy titsika zany hoe olo ampivoatra an'ity firenetsika ty fa ny atsika zany de hoe ny andetehana olo rehefa malaza misy olo anankiray malaza eto amin'ny firenena atao zay anenjena sy anapitehana an'iny zany foana ny tanitsika eto Madagasikara ka de manentana atsika vahoaka malagasy za mba hijery azao toe-java-misy zao ihany koa mba tsy hipetraka atsika fa ireto mpitondra fanjakana reto tena ratsy saina marina raha ataon'ireto olona reto ny aizaka manendrikendrika olona manaratsy olona manaratsy olona amin'ny toerana rehetrarehetra manenjika olona foana ny atao asa isanandro sanandro robila foana atsika vao hijanona indrindra moa zany amin'ny resaka eo amin'ny resaka hoe lalàna araky ny fanjakana zao ne mbola famoahana didipidianany mbola tsy vita tanteraka ny eo amin'ny CNI nefa efa misambotra olona koa misamborina sady ao apostôly Marc aiza zay raha article apetrakinareo zay tsika reto zany tena efa manaonao foana mihitsy ny lalàna tsy raha tsika nefa tsika miteny hoe mandika lalàna ny olona nefa zao apostôly Marc Tatandraza tsy mandika lalàna matoa zavatra misy taratasy tsy fandikan-dalàna zany amiko fa itsika mihitsy zany ny tena hitako zany amizao de zao itsika rehetrarehetra zany hoe tsy manohana ny Andry Rajoelina fa manohana ny Hery SVM zay zany tena hitako ambadika an'izao zavatra zao hoe mba hoetitsika zany hanosorapotaka ny andro ndray hahatonga ny andro zany hoe ho alan'olo baraka tsy ho lany hanakiana anazy devant CNI zay ny antony isamboranareo ny apostôly Marc Tatandraza rehefa natao zany fandiniana io de zay ny antony tena isamboranareo azy amizay zany hoe io le olona manohana anao io le olona mitsangana manohana anao Andry Rajoelina olo ratsy olo ohatran'izao mpanodikodina olona mba hanaratsiny mbola nareo foana nareo candidat fa hitanareo fa tsy olany nareo io ndray ny ataonareo ka tsika vahoaka koa zany mba tokony andinika lalina fa reto olona reto zany tena ratsy saina marina tena marina indrindra moa zany fa zareo mpitondra reo tsy lany de mitady ndray fomba hoe hanakianana ny andry ao anatin'izao zavatra zao satria hatsangana apostôly Marc Tatandraza nanao fanambarana apostôly Marc Tatandraza fa araky ny nambarany Jesosy de tsy maintsy lany andry zay mahasorenan'ireo candidat maro isan-karazany zay ho fidina milatsaka ho firenena amizao fotoana izao ka de za zany mitsangana etona aza hosianinareo fotaka
zay avy any Mananavaratra ho entinareo isamborana apôstôly Marika Tatandraza fa zahay tsy mitory any apôstôly Marika Tatandraza fa ny anareo resaka fialonana ratsy ho entina napotehana namana maninona apôstôly Marika Tatandraza teto Toliara tsy nisy sambotra azy fa nareo ao amahajanga ao zany nareo tena fohy be ny SVM fohy be ndreo candidat maro samy nareo zay tena hoe mitsangana tanteraka hanohatra tanteraka ny apôstôly Marika Tatandraza ka manentana antsika vahoaka malagasy ihany koa fa politika io zavatra ataon'zareo io hanakianana ny zavatra rehetra nataon'ny apôstôly Marika Tatandraza hoentina nohanina ny Andrinirina Rajoelina zay ampandrosin'ny firenena ka de tonga vasaina antsika vahoaka malagasy fa tena ratsy raha ataon'reo olona milatsaka ho fidinareo ary misy tena ferambadika io zavatra io misy karazany hoe politika tena havolenta hanapitena ty firenetsika ty ka de manentana atsika zao ary miangavy atsika mba hamotsoriny apôstôly Marika Tatandraza raha nony avy amin'ny Eva Mananara no isamborana azy havotsoro izy fa zay tsy mitazona azy fa zay koa tsy hitsanga-menatra fa nahatreny amin'ny tribonaly ary zahay de tsy maintsy hitsangana foana zahay hanohana ny apôstôly Marika Tatandraza satria zahay tsy raha mitory azy zahay tsy raha nangalarina fa sitraponay nanaraka azy ray aman-dreninay koa nanome alalana mazava tsara ara-dalàna ara-taratasy ka de zay zany mbo fiangaviana ataonay aminareo hoe raha zay afera zay tena avotsoronareo izy fa raha antony hafa ndraiky fialonana iangaviana koa tsika mba hitsatra le fialonana ajanony fialonana namana fa tsy mampandroso firenena fa manapotika ny firenena zay zany niafatra ho atsika rehetrarehetra zay mandrea an'izao fahita lavitra izao mankasitraka